Anamarika ny fetin'ny Renibe na ny fête de grand-mère ny ONG Madagascar Alzheimer masoandro mody rahampitso fatelo ny volana martsa. Hetsika izay natao ampahafantarina ny andraikitr'izany fikambanana izany sy ny ahafantarana bebe kokoa mikasika ny Alzheimer. Toy ny isa-taona dia isy ny fanentanana sy ny lalao samihafa izay anasana ny rehetra eny an-toerana. Fa ho tanterahana ny fahavalo ny volana aprilo avy izao ny andiany faefatra amin'ny hetsika Trail du Bit izay natao anangonana enti-manana iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Nisy ny fampahafantarana izany hetsika izany omaly nataon'ny fikambanana Antena sy ny mpiara-miasa aminy. Ho tanterahana ny lahady fahavalo aprily ny hetsika Trail du Bit izay tsy fanatanjahantena fotsiny ihany fa fialam-boly izay mijery ihany koa ny lafiny ara-tontolo iainana ary entina ihany koa anangonana enti-manana iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha ny any amin'ny faritra Vakinakaratra no resana dia maharitra 3.80 isan-jato ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF. Omaly no niona tamin'ny mpampalala vaovao ny avy amin'ny fikambanana Antena mikarakara ny hetsika sy ireo mpiara-miasa aminy. Trail dia organisé une association Antena. Izy moa zany dia hetsika anankiray karakaraina ahafahana malomby mitady ny enti-manana zany amin'ny asa rehetrarehetra sosialy ataon'ny association Antena dia fifehezana tsy fanjarian-tsakafo zany eo voalohany indrindra satria izay ny kevitsoron'ny association Antena karakara ny ankizy izay tsy ampy sakafo zany dia misy karazana anankitelo moa zany le trail course 12 km à 18 km ho an'ny bebe dia misy ihany koa course 2 km ho an'ny ankizy ka amin'ity zany ho asiana instante kely ahafahan'ny ankizy mipetrapetraka matomatika mandra-piandro ohatra hoe ny ray aman-dreny izay manao ny asakazaka dia trail koa moa zany eo le hoe izay rehetrarehetra mandray anjara amin'ny trail zany dia izay koa mandray anjara hetsika ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy fanampianan'ireo ankizy raisina entanan'ireo fa io fotoana io koa zany dia ahafahana mitsangatsangana satria toerana anaovana anazy eny amin'ny aire protégé Montbit izay valan-javaboary arovana fiarah-miasa amin'ny MBG moa zany ahafahana manatanteraka io hetsika io Mitoetra amin'ny fahavalo ambin'ny folo marsa ny fisoratana anarana ho an'ny eto Antananarivo eny amin'ny kioska Ortana Antaninarenina no anatanterahana izany. Eny anivon'ny usine Ibid na ihany koa ny restaurant Flower ny fisoratana anarana ho an'ireo izay te handray anjara any Antsirabe. Hita ao amin'ny page Facebook Trail Ibid ihany koa ny andindininy mikasika io hetsika io.